Inona resaka? Iresaka momba ny Paul Stage izay ao anatin'ny site web ny SIM na ny syndicat industria eto Madagasikara ny fandarantsika inona resaky amin'ity maraina ity. Nanokatra site web tokoa mantsy ny SIM mba ahafana manolotra fanazarana asa na stage ho an'ireo mitady asa eny anivon'ny orinasa na ny ministera mpanjakana isosokaziny ireny. Maimaimpona ny fitadiavana na ny fanolorana stage ao anatin'ny site web ny SIM misy ny Paul Stage ity hoy ny tale mpanatanteraka eo anivon'ny SIM vola narindra ravao avy. Maimaimpona tanteraka na ny fitadiavana stage ao Paul Stage na ny famoahana ireo tolotra stage avy amin'ireo orinasa. Tsy voatery mpikambana ao amin'ny SIM izay vao afaka mamoaka tolotra na stage ao Paul Stage, fa ny mpikambana ao amin'ny SIM kosa dia manana tombony manokana satria manana compte par défaut ao anatin'ny Paul Stage izy ireo. Tsy voatery orinasa fa ny ministera sy ny androm-panjakana dia afaka manolotra stage na mitady stagiaire ihany koa ao anatin'ity Paul Stage ity. Ireo fikambanana sy mpiara-miasa ara-panjakana sy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny SIM kosa dia manana compte ao anatin'ny Paul Stage ihany koa ary afaka mamoaka ireo tolotra na stage tian'izy ireo voaka, na ireo ministera izany na ireo androm-panjakana sy ireo sehatra tsy miankina miara-miasa amin'ny SIM. Ho an'ireo orinasa tsy mpikambana ao amin'ny SIM kosa nefa maniry ny hamoaka tolotra stage ao na ihany koa maniry ny hitady ankizy hanao stage dia tsy mandoha vola mazava ho azy fa kosa mandefa fangatahana amin'ny alalan'ny email any amin'ny administrateur ny Paul Stage. Dia vita izay dia afaka mamoaka izay tolotra fisarana asa ao izy. Fanatsarana bebe koa ny tolotra omenan'ny mpanjifa no nampidirana ity Paul Stage ity ao anatin'ny site web ny SIM izay efa nisy hatramin'izay. Ny SIM dia efa nanana site webany hatramin'izay, saingy nisy fanovana na fanatsarana noentina vao haingana. Ny anton'izay fanatsarana izay dia mba hanomezana sehatra bebe kokoa ireo mpikambana ato amin'ny SIM, izany hoe fampahafantarana ireo mpikambana, fampahafantarana ny sehatra misy azy ireo, ny vokatrany ary ihany koa ireo tetikasa sy ireo aktivité izay ataon'ny mpikambana ato amin'ny SIM. Izay zany no tena hoe ngeza be noentina tato anatin'ny fanovana site web ny SIM. Raha mitsidika ny site web ny SIM nareo www.simmadagascar.mg dia hitanareo ao fa afaka alaina ao ny lisitra ireo mpikambana ny SIM miaraka amin'ny adresy sy ny laharana findahin'izy ireo. Eo ihany koa ny fisina menu vaovao izay ampahafantarana ireo vokatra vokarin'ny mpikambana ato amin'ny SIM, indrindra fa ireo mitondra ny label malagasy ny antsika. Isan'ny fanovana lehibe noentina teo amin'ny site web ny SIM ihany koa dia ny fahafahana miditra ao anatin'ny plateforme Paul Stage Madagasikara eo amin'ny site web amin'ny SIM Madagasikara. Ireto kosa ny tombotsoa sy ny zavatra ho hita ao anatin'ny Paul Stage ity ho hatrany ny tale mpanatanteraka eo anivon'ny SIM vola narindra ravao avy. Ao anatin'ny Paul Stage dia misy menu conseil et blog. Ao anatin'izy io dia iarahana miasa amin'ireo orinasa mpikambana ao amin'ny SIM sy ireo mpiara-miasa aminay tsy voatery mpikambana. Afaka mitondra toro-hevitra sy fanampiana fizarana traikefa ho an'ireo tanora, izany hoe ireo tompon'andraikitra manokana mahakasika ny ressources humaines ohatra, na ihany koa ny développement personnel, na ihany koa ny gestion de carrière, dia hitondra fanazavana, hitondra toro-hevitra ao anatin'io page hoe conseil blog ao anatin'ny Paul Stage io, izay afaka jerena maimaimpona ary ahafahan'ireo tanora ihany koa mampitombo ny expérience an'izy ireo sy ny
zavatra tokony ho fatany rehefa hiditra any anatin'ny sehatra matianina izy, na ny fitondrantena, fomba fisaina na eny fa na ireo lafiny ara-materialy sy ara-teknika tokony ataon'izy ireo vonona ihany koa aza. Marina fa fiarah-miasa tamin'ny mpianatra avy amin'ny oniversite ny Eny any Fianaratsoa no nanao ny rindram-baiko na ny logiciel Paul Stage ity. Maresaka amin'izao dia efa mahery ny 500 ireo vokatra vita malagasy vita ny indostria eto an-toerana izay mitondra ny marka label malagasy ny antsika. Efa miresaka label malagasy ny antsika izay ihany dia fantaro fa misy ny fepetra araina amin'ny vokatra vokarina vao mahazo io marka famantarana manokana io. Ny fepetra ahafahana mangataka ny labelisation malagasy ny antsika dia voalohany indrindra dia mila mpikambana ao amin'ny SIM na Syndicat des Industries de Madagascar aloha ny orinasa anankiray izay vao afaka mangataka ny label malagasy ny antsika. Ary faharoa misy atotan-taratasy vitsivitsy angatahana amin'ny orinasa izay te angataka io label io izay ampitain'ny SIM any amin'ny Bureau des Normes de Madagascar. Rehefa voarahin'ny Bureau des Normes de Madagascar ny fangatahana dia misy fandaminana atao ny Bureau des Normes izay anaovana audit na fitsirihana. Izany hoe io audit io dia audit de qualité, fanarahana fenitra na eo amin'ny famokarana na eo amin'ny ara-pahasalamana ho an'ireo vokatra. Dia iny no amoahan'ny BNM. Izany hoe tsy ny SIM no manome ny label fa ny Bureau des Normes de Madagascar mihitsy no manao ny examen sy ny analyse sy ny audit rehetra ary manome ny vokatry ny audit izay nataon'izy ireo mba ahafahana manome ny label malagasy ny antsika io. Misokatra ho an'ny rehetra arak'izany ny Paul Stage anampiana ireo tanora hianatrasa sy anampitsaikefa eny anivon'ny orinasa sy eny anivon'ny ministera mpanjakana endrosokaziny ireny izay natao ny SIM na ny Syndicat Industria eto Madagasikara. Dia izany koa ny fandarantsika tamin'ity maraina ity. Mamy Razanakoto nanolotra izany. Maresaka